Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fandarana dinika amin'ity androany ity araky ny efa nampahafantarana moa dia Andriamatoa Nirina Rakotoarjaona no vahiny ny fandarantsika androany miaraba président. Manaja anao ary miaraba anao namana Germain tolorana izany araba izany ihany koa ny mpijery rehetra any an-tokantrano amin'ity arivo ity ary manasa azy ireo isika aharitra hatramin'ny farany. Zay indrindra saina ianao mpanaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS anaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Nirina Rakotoarjaona filohan'ny antoko safidiny Madagasikara efa 50 taona mahery zany antoko zany no niorina teto amin'ny firenena raha sitraka ao dia irosotsika mirahalahy avy hatrany ny adievitra mahakasika ilay resaka transparence na fangaraharam-pitantanana no idirako voalohany sy ohatran'ny mametraka fantaniana ho an'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao ny karazana ataoko hoe fitetezam-paritra miampy fizarana vola na fanomezam-bola ataon'ilay fitondrana fanavaozana etsy ankilantsika ao anatin'ilay atao hoe refondation amin'izao fotoana izao. Raha hoanareo antoko politika manahoana ny fahitanareo ny politika apetraky ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao tena mizotra any anatin'ilay atao hoe transparence sy refondation izay ve ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao? Sotranao namana Germain nametraka ny fanontaniana fa mialohan'ny idirantsika amin'ny fametrahana valin'izay fanontaniana izay dia tsara ny hoentina any amin'ny mpiaino sy ny mpijery aloha ny hoe ny fanalana ny Andry Rajoelina teo amin'ny toerany dia dingana iray fotsiny iny makany amin'le Madagasikara vaovao izay irintsika sy nitolomantsika nandritra n'ireny tolona izay notanterahana tamin'ny herintaona ireny. Ary Madagasikara voalohany ety amin'ny ranomasimbe Indiana, Madagasikara mamiratra eto Afrika ary Madagasikara manana ny maha izy azy eto anivony izao tontolo zay le nofinofy tiantsika apetraka sy ametrahana an'izany firenentsika izany dia i Madagasikara. Miresaka ianao ny resaka refondation na ny fanavaozana. Samy malala isika fa fitondrana loha no nahavelany nga Andry Rajoelina tamintsika teo. Na ny andrim-panjakana izany na ny olona tao anatiny. Raha raisitsika kisarisary ohatra namana Germain misy voasary loha feno olitra ao anivon'ny fianakaviana anankiray. Sahanao ve ny manolotra izany voasary loha feno olitra izany ho an'ny ankonanao, ho an'ny zanakao, na koa hoe asoronao tsaingitsaingohanao ny olitra roa na telo ao anatin'le voasary dia mbola ho atolotra ao indray any vady aman-janakao zany voasary zany. Izany sary zany dia mitondra antsika makany amin'le hoe rehefa zavatra loha no napetraky ny fitondrana teo aloha dia manova zany mety zany hoe mametraka rafitra vaovao, fototra vaovao ahafahantsika manangana an'ilay Madagasikara vaovao izay nofinofintsika sy ny matimatesantsika nandritra n'ireny tolona izay notanterahina ireny. Ny zavatra tianao lazaina zany namana Germain dia maro reny mpitolona reny izay natsofoka ao anatin'io rafitra io, ao anatin'io système io. Ohatran'ny kelikely finoana na ry zareo ary ohatran'ny mahatsapa fa tsy dia afaka hanova zavatra firy. Fa lasa tafiditra ao anatin'ilay système ka lasa sanatry mivava manara-dreny rano fotsiny ny zavatra miseho sy ny zavatra atao ao anatiny zany rafitra izay efa masaka sy mafitoerana teo aloha izany. Ary zavatra tokony ho resahana ihany koa ho an'ireny ho an'ny vahoaka malagasy dia maro anie no mpitolona voatendry fa saingy koa sakanana tsy afaka manala ny firongony eo anivon'ny ministera sasany ohatra. Ka inona raha zany ny zavatra ho atao? Zany hoe karazany efa condamné zany ilay mpitolona zany hoe neritseretina hanova zavatra hiditra ao anatin'ilay rafitra kanefa karazany efa tsy antenaina intsony zany ny vokatra miabony amin'ny hoe afaka hanova marina ve ireny olona izay nitolona ireny mitsofoka ao anatin'le rafitra izay efa nisy teo nandritra ny fotoana ela. Ny conclusion zany dia ny hoe tsy mety tsony ty raharaha ty raha tsy le rafitra mihitsy
no vaitsika zany hoe miditra am'le fanovana ifotony ary misy occasion lehibe ndray io zany misy eo dia ny fitoanan-doha-pirenena ao anatin' zany fitoanan-doha-pirenena zany no ahafahantsika miady no ahafahantsika maneho hevitra ary maka depara vaovao ndray taorinany tolona zay no tanterahantsika mba hirosotsika any am'le etaeta any am'le fahamaranana ny tolona izay no tantarahantsika tamin'ny taondasa iny. Fa raha miresaka an'izay nge tsika azo heverina hoe efa manomboka tsika ao anatin'ny resaka fikoanandoha-pirenena am'izao fotoana izao Andriamatoa Rakotoary Jaune tsy efa fototra iray lehibe hirosotsika makany am'ilay resaka fanavaozana arak'izay tenenao zay hoe fanovana rafitra ve izay etaeta ny fitondram-panjakana malagasy zay. Hidirantsika zay rehefa avy eo saingy amaly kely le mikasika an'le transparence anyresahanao teo. Niarana hita isika ny zavatra niseho tany Atsimo, tany Mahajanga, ny fizarana vola etsy, fizarana vola eroa, manahirana be ny mieritreritra an'izany satria karazany, tsy karazany angamba fa efa miditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra isika. Tsisy olona afaka hitsipaka an'izany. Ary mampalahelo zany dia karazany halatra ane zany. Fangalarana depara ane ny anaran'izany. Fa ny tena loza dia ity volaniza no ampiasaina amin'ireny. Avaizany loharanom-bola, ahafahan'ny fitondram-panjakana miatrika an'ireny zavatra ireny kanefa raha malala fa hoe hiditra amin'ny resaka fitsitsiana isika malagasy satria latsaka kariterena ny firenena. Ka mampanontany tenanay zany eo anivon'ny safidin'i Madagasikara ny loharanom-bola ahafahan'ny fitondram-panjakana izay milaza tsy manam-bola nefa mahavita manao zavatra toy ireny satria raha misy vondrona eto toerana na any velany manome volanao ahafahanao manao zavatra an'ireny dia tsy maintsy misy takalona. Zay le zavatra tena atahorana eto amin'ny firenena satria hidirako zay resaka négociation zay rehefa avy eo fa somary hiverena kely ilay fanazavanao teo hoe manao karazana fampielezan-kevitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny lalàna ve afaka mirotsaka izy. Ny pré-campagne aloha tsy afaka handrary anizaniza anatanteraka an'izay pré-campagne azo atao hoe masqué raha zay no ilazantsika azy. Fa ny tena nahirana anay zany dia le loharanom-bola entina manatanteraka izany satria raha ohatra ka vola miala amin'ny kitapom-bola mpanjakana no anatanterahana an'izany dia tsy azo ekena kosa fandikan-dalàna tanteraka zany ary meloanay raha toa ka izany no zavatra miseho eto amin'ny tany sy firenena ary angatahanay ny mangarahara satria ny mangarahara no manala ny ahiahy, mangarahara no mitsilo ny zavatra maizimaizina rehetra izay mety mandeha sy tanterahana eto amin'ny tany sy firenena. Inona zany tokony ho andraikitry ny solombavam-bahoaka manoloana ny zavatra tahaka an'ireny Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune? Amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy dia afaka misotona lakolosy, afaka mi-interpeller zany amin'ny alalana ao amin'ny antenimieram-pirenena ne misy ady-hevitra tsy tapaka zany antenimieram-pirenena ary rehefa mandalo ohatra amin'ny premier ministre azozoan'ny solombavam-bahoaka mihitsy ny manontany an'ireny zavatra ireny ahoana moa fandehan'ity zavatra ity azavao kely amin'ny vahoaka ohatrohatran'izany ny fahitanay azy hoe tokony tsy ho tapaka le dinidinika ilay fampiresahana ilay fifamperana eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay misolo-tenantsika vahoaka sy ny fitondram-panjakana mpanatanteraka izay zavatra zay zany no ahafahana manala ny aizina sy ny zavatra tsy mazavazava eto amin'ny tany sy firenena ary dia azo ampidirana débat mihitsy zany izany no mampandroso ny tany lehibe reny ny fifanakaloza-kevitra indraindray somary mafampana eo anivon'ny solo-tena vahoaka sy eo anivon'ny fitondrana mpanatanteraka. Fa raha ataontsika hoe manana caisse noire ary ve ny fitondram-panjakana ataoko hoe ny fiadidinan'ny repoblika tsy afaka hanatanteraka zavatra tahaka an'ireny ve? Alohan'ny resahana an'izay caisse noire zay le fomba fiady no melohanay satria tsy misy mahasamy hafa ny fomba fiady ny fitondrana teo alohany ireny satria karazany mividy akolaka ny safidin'ny vahoaka malagasy ary rehefa mividy akolaka ny safidin'ny malagasy ianao dia izay no atao hoe kolikoly ka rehefa miditra amin'izay kolikoly avo lenta zay fitondram-panjakana dia melohanay satria tsy rariny ary tsy hitsiny satria
tsy mametraka ny candidat rehetra eo amin'ny au même pied d'égalité zany a ka sorohana zavatra toaka ireny zany sotomana lakolosy ary anaovana antsoavo mba tokony hojerena atsakany sy andavany alohan'ny anatanterahana zavatra toy ireny. Idirantsika le resaka négociation na fifanarahana ataontsika amin'ny firenena any ivelany rehefa avy eo fa mialohan'izay tiako ametrahana fanontaniana kely hoe isaky ny manendry olona ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsy haiko hatramin'izay nisian'ny refondation betsabetsaka foana ny ainona n'ilay hoe firongony olona akaiky an'ilay mpitondra teo aloha araka le tenenao hoe olona efa atao anatin'ny système aloha ihany no afindra ty ambadika. Manahoana ny fahitanareo antoko politika an'ilay izy ve tena zay tokoa ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao na ataontsika hoe fanendrena farany teo zao isan'ny teraka resabe ny fanendrena ambassadeur tena inona mety olana tsika ve zany tsy afaka hiara-iasa amin'ny olona teo aloha ataoko hoe technicien aza. Ny olana lehibe mipetraka namana Germain de ity ary izay indrindra mahatonga anay eo amin'ny atoko ny safidin'ny Madagasikara tsy de akato loatra ny firotsahako fidiana ny olona mitantana ny transition ny antony de ity raha jerentsika ny paysage politique eto Madagasikara dia eo ny atoko tim izay efa manana ny olony reo ary etsikilany zany manana ny olony koa ingarajoelona na tiatsika na tsy tiatsika ry zareo fanavozana zany mitsofoka eo ampovoany eo raha fijery azy satria tsika nyresaka hoe efa manao fampalezakevitra sahady ny eo amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny mazava tsara fa tsy ahazo vaton'ny tim mihitsy ny fanavozana na hoaiza ny antony de tsotra fidèle ireo mpifidy aninga barakaravalmanan'ireo iza zany sisa no solution ho an'ny fanavozana tsy maintsy ao anivon'ny TGV izy no manao pimaso manampitamby an'ireo aka ny vaton'ireo ka izay no mahatonga azy manendry TGV aroa kanefa izay zavatra zay dia fanampitena kitsirano ny tolona zay nataotsika tamin'ny taondasy iny ka le izy zany de tokony mijanona am'le neutralité zany ny fitondram-panjakana ankehitriny ary manao zay atongavan'ny vahoaka malagasy eo amin'le hoe fifidianana madio mangarahara andraisany rehetra anjara satria raha vao mieritreritra ny ahazo izy na aresy izy amin'ny fifidianana ho avy eo de tsy maintsy misabaka makany amin'ny mpifidy aninga Andry Rajoelina ary eto de manararoatra hoe ny tantara tsy fanadio namana Germain fanadino fa tany amin'ny taona 2020 tamin'ny fanonganana ny président Marc Ravalomanana dia nampiasa foana ny fitondrany Andry Rajoelina ilay atao hoe notam zany hoe isaky ny kiasa ody aty an-tanindrazana ny filoha teo aloha de sakanana amin'ny alalan'le notam ka maheno tsika am'izao fotoana izao hoe mikiasa ary mieritreritra iverina tanindrazana ao anatin'le hoe fifampihavanam-pirenena ny filoha Andry Rajoelina fotoanany zany zao amerianana ny zavatra nataony ihany no averintsika aminy miatso fitondram-panjakana zay ankehitriny amin'ny hoe ampiaro ny notam ary aza vela iverina eto aloha inga Andry Rajoelina satria mety hitondra korotana ary mety hitondra savorovoro ho an'ny firenena ka tsika tsy mamorona zavatra fa ny zavatra nampiariny tam'izany ihany no angatahanay averina dia ny fanaovana notam de ho hitantseko izy fa ilanja valizy izy any amin'ny aéroport Charles de Gaulle fa tsy afaka iondrana ao anatin'ny fiaramanidina voan'izany matetika mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana ka tsara raha mba mety hevitra tsara ny azy tamin'ireny tsy fantatra fa de ndao mba hampiarina amindray zany ny zavatra nataon'iny mba hitondrana filaminana eto amin'ny tany sy firenena. Tsy valifaty politika ve zay zavatra resahany antoko safidin'i Madagasikara zay? Tsy valifaty politika mihitsy ny anaran'izany fa isorohana zay mety korotana eto amin'ny firenena satria fantatrao tsara ny zavatra nataony Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena fa fifidianana vaton'olona fotsiny fampiasana vola ihany na nazahoana le vokatra za tsy ny tena nandresy izy tsy mbola nandresy
fa nazahoana indreny vokatra ireny dia fampiasana vola. Avelanao hitreto ingia Andry Rajoelina ampiasa amin'ny volany. Ny vahoaka malagasy amin'izao dia efa likiliky mihitsy amin'le fanodikodonana ny safidy, amin'le fanodonana voka-pifidianana. Ka raha izany ny tonga eto dia fitandrona ny filaminana sy ny famarina toerana ny fitondrana eto Madagasikara no angatahana hanatanterahana an'izay fampiarana ny NOTAM izay. Io indrindra ny dirako amin'ilay resaka concertation nationale hoe tsika tsinona isan'ny teren'ireo mpiara-miombona antoka amintsika hoe inclusive ny concertation zay tokony ataontsika na ny fokoana antom-pirenena zay tokony tanterahantsika, tsy tokony handray anjara amin'izay ve izy raha ohatra ka zay no tadiavin'ireo mpiara-miombona antoka ireo? Ka inona moa zany nataon'ireo mpiara-miombona antoka ireo tamin'ny 2009? Nanginany hoe mpiara-miombona antoka e, nanaiky nanaovany Andry Rajoelina zay tiany atao teto Madagasikara. 10 taona ny tetezamita nakaiza ny mpiara-miombona antoka. Tsy teo anery zareo hoe tsy nisy hoe famerenana amin'ny loany ny firenentsika. Ka maninona izy zao no mety hododina hanao réaction na hanasa azy amin'ny firenentsika. Fa nahoana tamin'ny 2009 izy no tsy nanao ninina. Zay zany dia apetrakainy anay hoe oka aloha mbola tsy mikatona ny very aleo monsieur Andry Rajoelina hijanona any ampitany midina zay azony teto amin'ny firenena. Nahoary mazava zay mahakasika an'le resaka fifanarahana any ivelany isan'ny mbola ady hevitra be moa zany amin'izao fotoana izao hoe ny hoe tsika manao karazana négociation fifanarahana lasa ohatran'ny efa hoe lavitrezaka ny politika apetraky ny fitondram-panjakana asa mety mifandray amin'ilay resaka ao teo angamba hoe efa miomana ny rotsaka ka hanohy an'ilay mandary efa vita ilay roa taona. Fa ho anareo antoko politika manahoana hoe tokony manana andraikitra amin'izany ve ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ataoko hoe resaka fifanarahana any ivelan'izay fotsiny asa? Ny andraikitra voalohany tokony andraiketan'ny fitondrana fanavaozana tsy hiditra hoe intérimaire sa intérimaire na ina moa izy teo tetezamita fa kosa misy andraikitra lehibe zay tokony hojereny akaiky dia ny resaka sosialy. 570 isanjato ny vahoaka malagasy dia miaina ao anatin'ny fiainana tsy zarizary. Zany hoe tsy mihinana sakafo ara-pahasalamana intelo isan'andro, tsy afaka mitsabo tena rehefa marary, tsy afaka mampianatra ny zanaka any amin'ny sekoly. Zany mahadodina anay ao amin'ny safidy Madagasikara hoe maninona raha ny hazakazaha andray zavatra zay ny resaka sosialy ny resaka sécurité ny resaka sécurité 70 isanjato ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo dia tsy maintsy ahitana kodiaran-droa. Zany hoe fiarovana ny eny malagasy zany sécurité. Ahoana ny mesure andraisin'ny fitondrana fanavaozana manoloana izany loza mitatao, loza miatra mihitsy zany eo amin'ny tanora malagasy zany amin'ny fampiasana ny kodiaran-droa. Ny eo amin'ny resaka fahasalamana isaky ny misy renim-pianakaviana arivo teraka eto Madagasikara dia misy 730 na 70 maty ao anatin'ny ray volana izay niterahan'le reny io zany ary ny 100 amin'ireo dia matetika resaka tsy fahampitsakavo. Zany zavatra zany eny mampalahelo ary mampatahotra. Tokony andraisana mesure farak'izay aingana. Alohan'ny anaovana fifanarahana risy tokony jerena aloha le olana ara-tsosialy tsy resahantsika intsony ny jiro sy rano sy ny sisa ny sécurité ny famoronana asa. Ny famoronana asa mety ho sarotra ary tsy amin'izao période zao ny anaovana an'izany fa kosa ilay fitondrana ny firenena makany amin'le fifidianana madio mangarahara andraisandrehetra anjara izay eloavan'ny fikaonan-doha-pirenena satria ny zavatra rehetra dia tokony hiainga ao amin'ny fikaonan-doha-pirenena ary ny fikaonan-doha-pirenena no amaritra ny fizotran'ny politika
izay irosony Madagasikara rehefa misy filoham-pirenena izay tena voafidim-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka zay indrindra hoe tsy efa tafiditra ao anatin'ny vahaolana ataon'ilay fanjakana ve zay resaka hoe fitadiavana mpamatsy vola na ataoko hoe fifanarahana any ivelan'ireo amanan'ireo olan'ireo? Ka rehefa tsy andraikitra aloha le izy amin'le fem-potoana maillot anao mandritry ny transition de tokony ianao mifantoka amin'ny zavatra hafa. Raha ohatra ka nilamina ao an'ny sécurité, nilamina ny ara-tsosialy, nilamina ny resaka famoronana asa ohatra, de milamina fifidianana, afaka miroso ange. Kanefa tsy ao anatin'le mission zay nomenandry zareo zany amin'ny maha mpitatana ny teteza mitazy io zavatra zay tanterahandry zareo io. Ary manao antso aby zay hoe aleo re mba any anatin'ny fikoanan-dom-pirenena no ahafahantsika mamaritra sy manapaka izay politika hitondrana ny tany sy ny firenena. Eo amin'izay resaka concertation nationale zay indrindra hoe tena hitondratsika ho tafavoaka ve amin'ilay dingana ny eritreretintsika andehanana sy izorantsika ny amin'ny repoblika fahadimy sy ilay tena hoe Madagasikara vaovao arak'izay niresahanao zay ve ny fizotratsika amin'izao resaka fikoanan-dom-pirenena zao? Io moa zany ny FFKM amin'izao efa hoe nahazo miverina amin'ny mandat, misy an'ilay ministeran'ny fanavaozana ihany koa tsika nefa esy an-daniny fahitanareo antoko politika an'ilay izy hoe tena mizotra atafavoaka atsika ve, hitondra vahaolana ho atsika ve ilay fikoanan-dom-pirenena? Fampatsahivana kely ihany ny amin'ny hoe namena andry zareo FFKM le mandat. Avy eo misy ny lanonana ofisialy izay tokony anasana andrareo FFKM kanefa tsy voasa ny FFKM. De misy fantaniana lehibe mipetraka hoe tena ho atao ve ty raharaha ty, sa mandany andro fotsiny tsika manao zay hijanonany ela eo amin'le toerana manomana ny fifidianana. Satria namana Germain rehefa mijery tsika de ngamby ianao koa nahita an'ireny CAFIM izay mametraka base eraky Madagasikara. Rehefa jerenao ny mpitiambanao amin'ny CAFIM de raha kely indrindra misy 2 na 3 izay mpanolontsaina ny filohan'ny fanavaozana. Zay tsy azo lavina mihitsy zay ka. Ary taloha alohan'ny nomenandreo olo reo teo anivon'ny mpanolontsaina eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika, tsy nanao an'izany anery zareo CAFIM, fanangina be ohatran'ny karpa. Rehefa lany ho mpanolontsaina de lasa am'izay nametraka ny teniny eraky Madagasikara, nametraka base. Volan'iza no ampiasaina am'izany? Sanatry mivava ve volan'ny malagasy? Antoko politika maro kosa ange no mivondrona ao anatin'ny CAFIM. Ka izy manana andraikitra ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika, lasa izy manangana base eraky Madagasikara ho an'iza rehefa tonga amin'ny fifidianana. Mazava ho azy ho an'ny mpitatana ankehitriny io. Ka eo zany misy zavatra manahirana ohatran'izay zany hoe andao le retsy atao amin'ny fahamarinana sy ampitiavana ity raharaha ty. Zavatra tokony hafinaritra be anie izany fitantanana amin'ny firenena zany. Raha mandeha ampahamarinana, mandeha ampahatsorana ianao. Fa raha vao miditra amin'ny lalana kliolio ianao de lasa miteraka olana ho anao ihany le izy aoriana. Ka izay zany hoe rehefa atao le izy de andao atao tsara. Ary izay koa le tolona zay nataotsika tamin'ny taondasy ny ahatonga an'le hoe fifidianana madio mangarahara andraisin'ny rehetra anjara sur le même pied d'égalité zany ny tokony ametrahana ny candidat rehetrarehetra. Fa raha ohatra zany misy ny ataon'ny tombosiala dia mety anahirana ihany rehefa avy eo, satria aoka tsy ho adinontsika fa misy ane firenena izay latsakany anaty ady an-trano ao aorian'le crise post électorale any firenena-kafa. Rehefa hitany vahoaka, tsapany vahoaka fa tsy mizotra makany amin'ny safidin'le vokatra, indraindray vitavita fa indraindray anenenana satria mety hitera-doza ho amin'ny firenena rehefa mijoro ny vahoaka ka mahatsapa fa nahodikodina na vilividy ny safidiny. Ary amaranana an'izay resaka teo zay le resaka filoham-pokotany. Filoham-pokotany ho tendrena hono aloha filoham-pokotany. Mandrapahatonga ny concertation. Mandrapahatonga ny concertation. Aorian'ny concertation zany vao mandeha ny fifidianana. Engane
ka izotra any amin'izay fifidianana filoam-pokotany zay tokoa fa tsy hoe fampiandrana fampandriana drisa fotsiny fa raha ohatra ka hiditra am'le hoe nomination any chef-pokotany maninona ary raha nomena koa ny filoham-pirenena maninona rao nomena daholo izy rehetrrehetra de vita eo io zavatra io de samy mandrositsika raha hiditra am'le resaka mpitolo fotsiny satria izany rehetrarehetra zany no ny edivantsika teny Kianja dia ny fametrahana firenena tandalana firenena tsara tatana anjakan'ny demokrasia ka raha ohatra ka demokrasia tapany na tsy amy tokony ho izy ny apetraka eto firenena de mampalahelo matimaty foana ireo martiry latsa-datsaka foana ny rany malagasy tam'ireny tolona zay notanterahana teto firenena reny. Miresaka an'izay resaka chef-pokotany zay ianao fa mampametra-panontaniana hoe raha ohatra ve zany ka satria raha mihaino ny fanazavan'ny président zany de ohatry ny miaiasa ady hoe matetika ny chef-pokotany atao fitaovana amina resaka fifidianana sy ana ohatran'izay efa ady hevitra be foana zay teto ka raha ohatra hoe manendry an'ilay chef-pokotany ny fitondrana fanavaozana de fiomanana any anatin'ilay resaka fifidianana no ao ambadik'izay fa raha ohatra ve ka fidin'ny vahoaka ilay chef-pokotany tsy afaka hanao politika ave zany ilay lehibe pokotany sa hoe tsy afaka ho ampiasaina mandritra ny fifidianana zay tanterahany. Ny chef-pokotany amin'ny maha olombelona azy dia mandray baiko am'le olona zay nanendry azy misy olona manendry anao ny eo de baiko n'inona no arahanao ary inona moa nitranga tamin'ny fifidianana maromaro teto Antananarivo efa fantatry ny chef-pokotany hoe atsy amin'ry faritry ria ohatrohatry zao ny tendance ao ato amin'ity faritry tia ohatrohatry zao ndreny ato inona ny ataony tsy alefa ny fotsiny kara-pifidianany retsy olona atsy am'le faritry retsy raha ohatra ka tia iandresy reto na ny inversa raha reto ndreny tia ny andresy zany hoe enetana ny chef-pokotany iny lakile amin'ny fifidianany anao lisitsika lisy mpifidianany etcetera ekeko fa rehefa tsy alefany ary ny kara-pifidiananao tranonao trano ianao de tsy mandeha fidy zay ny manahirana amin'io resaka chef-pokotany io ary tahak'izany ihany koa ny zareo délégué satria ananany chef-pokotany emprise koa ny délégué satria olona fatany reny de ataony hoe raha vao tsy manaiky manaraka ny zavatra teneninay nareo de tsy omenay fanampiana tsony io délégué izay karamainao io tsisy maha-délégué anao io fa mivadika io lasa olona hafa indray no mibaiko an'io izay ny anisan'ny danger am'le resaka fanendrena chef-pokotany fa raha tena hiditra marina ao anatin'le demokrasia zay ny matimatesana edina teto amin'ny firenentsika dia aokare mba hizotra makany amin'ny fifidianana ireo chef-pokotany aoka ny vahoaka no hisafidy ny olona hitatana ny fokotany ao aminy. Mahakasika an'izay indrindra satria fa miresaka fifidianana tsika am'izao fotoana izao ny seny miroso ao anatin'ilay fikonan-dosa varanonando mbola ady hevitra be moa zany ny mahakasika ny seny fa mantoko politika ny safidin'ny Madagasikara manahoana no tokony atao zany mba hampirindra tsara kokoa ny fifidianana zay ho tanterana satria andehibe ho an'ny firenena ny fifidianana Andriamatoa Nirina Rakotoaridjona na tiatsika na tsy tiatsika satria io zany no lakile iray ivoahantsika hoe ananantsika olom-boafidy ara-dalàna sy ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena mazava ho azy fa mbola ny seny io moa zany hatreto no mipetraka tokony mbola hipetraka ve izay seny izay raha ny fahitanareo antoko politika an'ilay satria efa be deaibe ihany ny resaka mandeha hoe tokony ho ravana ny seny tokony ho vaina ny fototry ny seny fa ho an'ny antoko safidin'ny Madagasikara inona ny tokony atao mba azahoana fifidianana tena hoe tiany olona anjakany demokrasia ary ivoahany tena safidim-bahoaka marina. Efa manana vinavina ihany zay marobe am'le karazany hoe lalam-pifidianana zany ny amin'ny hoe soso-kevitra ny tena marina kokoa ary vao nanomboka amin'ny fandaharana isika de efa niresaka an'le ohatra leo voasary loha tafiditra ao anatin'izany ny seny tokony tsy hetehitra tsony am'izany seny zany fantatra ny izy any nametraka ny seny ary maro ny firenena eto Afrika manana an'ireny seny ireny manana olana foana amin'ny resaka fifidianana ka maniry ary manantena izay fa hijoro isika mpitolona mandritra n'izany fikonan-doam-pirenena izany ary hiaraka hijoro aneo hevitra aneo hijoro ame feo iray ny amin'ny tokony androtanana zany androm-panjakana izay efa nitondra olana goavana teto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny hoe fanekena
olom-pirenena vahiny miratsaka ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Raha ny feoeny io dia efa tsy tafiditra intsony tao anatin'ny lisitra izay tokony hilatsaka ny anaran'ny Rajoelina. Ka ahoana no vetivety teo zay mihitsy tafatsofoka tapoka zay mihitsy ny zava-nisy teny amin'ny CENI tamin'izay fotoan'izay ka tao anatin'le atsapaka tamin'le ny laharana mihitsy no nitranga hoe tsy tao anaty lisitra Andriamatoa Andry Rajoelina fa rehefa avy eo tafiditra nampidirina tao anatin'ilay lisitra laharana fahadimy angamba tamin'izay fotoan'izay raha tsy diso ka taiza nitrangy ny zavatra tao teo anivon'ny CENI iny no nitrangy ny tantara iny. Ny zavatra tianay ambara zany dia rehefa aloha aokotsika tsy salasaly manova mety tsy ady hevitra lava eo ny amin'ny hoe efa natao an'izao raha fistolena kely didiovina kely ny sasany eo ihany etc fa manova mety ary mino aho fa misy ny malagasy manatsaina manam-panahy hendry afaka manome soso-kevitra ny amin'ny hoe ahoana marina ary no hitondrana ny fifidianana eto Madagasikara mba tsy hisiany sanatry ny vava crise post-électorale amin'ny fifidianana zay ho tanterahantsika atoato. Fa tsy efa novaina kosa ve ny filohan'ny CENI amin'izao fotoan'izao hoe mba efa hita hoe sady administrateur civil no le rafitra namana Germain le rafitra CENI io ihany le izy manahoana le fomba fiasa manahoana zavatra vaovao inona ny vaovao tokony anjaran'ny CENI koa angeno maneho antsika hoe ohatrohatr'izao indray ny hitondrana le izy mety hoe so sanatry ny vava le anarana CENI fotsiny mampatahotra vahoaka koa fa mety efa hoe zava-baovao kanefa za dia mahatoky fa ny vahoaka malagasy dia misy manam-pahaizana hifandresy lahatra tsika mandritra izany fikonan-doam-pirenena ny amin'ny hoe manahoana sy manahoana ny tokony rafitra hoentina anatanterahana ny fifidianana amin'ity amin'ny fotoana ho avy eo. Ararotika any satria tonga tapoka atao tsaiko le izy mahakasika an'ilay resaka antoko politika isan'ny mbola miteraka adihevitra be satria isan'ny olana eto Madagasikara ihany koa io resaka antoko politika io hoe betsaka andreo fa ny antoko politika betsaka no tsy mahavita ny andraikiny araka ny tokony izy fa ho an'ny antoko safidin'ny Madagasikara ve tena olana tokoa ny fahamaroana antoko politika ao anatina firenena iray. Manaiky an'izay mihitsy ny tenako ary efa nandroso soso-kevitra tamin'izany izahay ao amin'ny safidin'ny Madagasikara mandritry ny asiza zay notanterahan'ny SIAP teny amin'ny akoron-drano ny amin'ny hoe tokony mba regroupena ao anatina atoko anankiray izay mitovitovy hevitra ohatra hoe ny parti gauche dia tokony eto Madagasikara koa misy atoko tsy fantatra na gauche ry zareo na any amin'ny droite na fa hoe atoko politika dia karaza mamita bahoaka ihany satria hoe le olona ny olanina fa tsy le programa ka tonga ny fotoana hoe avy aloha le programa tanterahan'le candidat no dinihana fa tsy hoe bogosy ry bevoly ry fa inona zany programa hoentinao raha ohatra ianao ka any amin'ny akavia ery akavia ianao amin'ny firenena ny eo amin'ny safidy Madagasikara miteny aminao namana Germain fa any amin'ny akavia no misy ny safidy Madagasikara ary raha amin'ny eto Madagasikara zany dia tsy miambaamby zay manao hoe voalaza teo fa 5.70 isan-jato ny vahoaka malagasy dia ao anatin'ny fiainana tsy zarizary dia eo amin'ilay resaka taxa zany produit de luxe sahala amin'ny hoe fiarakodia sahala amin'ny hoe écran plat sahala amin'ny hoe ordinateur sahala amin'ny hoe reny fitaovana maro atao hoe ho an'ny olona manaka atao no afaka mividy azy na ampiakarinao tahaka ny inona raha mividin'io fiarakodia io isy vidy foana eo eto Madagasikara ny fiarakodia eto ange zao fa mandeha amina miliara namana Germain nefa rehefa mandeha ianao mahita ihany WWT feno ny arabe ary ny tena mahagaga dia le fanjakana koa dia mbola misy plaque rouge WWT fiara tsy matao dalana maro be nefa milaza fa hanao fitsitsiana le fitondram-panjakana. Ny zavatra tiako lazaina dia zao akariko ny taxe amin'ireny produit de luxe ireny raha ny hevitra ato amin'ny safidy Madagasikara mba hitsinjovana ireo vahoakantsika mahantra ireo. Ny nofinofina eo amin'ny safidy Madagasikara namana Germain amin'izao fotoan'izao dia ny mba hananany renivohim-paritany enina eto Madagasikara izany atao hoe cuisine centrale izany. Atao ino ny cuisine centrale io? I cuisine centrale io tompoko dia ahandro sakafo ho an'ny mpianatra majinika. Zany hoe amatsy sakafo ho an'ireny cantine scolaire reny satria
fampianarana, ny fanabeazana, zay ampikaroana ireo ny moteur mitondra ny firenena amin'ny fampandrosoana. Ka rehefa tsy ampianao reo majinika any amin'ny kilasy ambany reo, satria fantatray fa marobe am'ireo mpianatra any kilasy ambany reo no nona mandeha mianatra. Ahoana moa, inona moa fianarana andeha namana Germain rehefa nona ny zanakitsika andeha any ampianarana, tsisy ninona vaniny any. Ary izay zany no karazany nofinofy ary etaetanay zany mitady lalam-bola amin'ny ametrahana an'izany eto firenena mba ho zazavoky no mandeha mianatra amin'ny alalan'ny fametrahana cuisine centrale zany ary isaky ny EPP zany de anana cuisine satellite kely ahafahana mamana ny sakafo reny ho an'ny madinika indrindra eto firenena. Zay zany anisan'ny hoe fampandrosoana tena hoe ilain'ny firenena ohatratsika. Raha tsy zay no ataotsika de zava-poana. Inona no andrasanao rehefa ny hoavin'ny firenena ara tsy afaka akory mianatra araka ny tokony ho izy. Manahoana ny droit? Mbola misy droit aloha ve sa tena maimaimpona ny fianaran'ireny zanakitsika ireny? Izany rehetrarehetra zany le ara-tsosialy no tokony hifantohana raha ohatra mitondra firenena ohatran'ny Madagasikara. Satria tamin'andraisan'ny colonel ny fahefana dia ndrehatra daholo ny témoin, mirehatra daholo. Raha fiarakodia zany nandraisaka ohatra dia mirehatra ny température, mirehatra ny témoin d'huile, mirehatra ny plakety, mirehatra daholo zavatra rehetra io. Fa ny fahaizanao mijery ny hoe iza ny tena maika ahafahan'le firenena ho tonga any am'le fifidianana madio mangarahara zay andrasana aminao zay ny tena zava-dehibe. Satria itsika de mbola exposé foana am'le explosion sociale na de ao anaty transition ara, satria tena mafy loatra le vidim-piainana. Tsy takatry le vahoaka intsony zany le rythme ao anatin'le fiakarany vidim-piainana, ny vidim-bary etcetera etcetera. Izay ao am'safidy Madagasikara de mandroso sosikevitra ny aminy hoe tokony hanao koloko ngeza be, fa raha midinika ngeza be anankiray mandinika fotsiny io resaka vary io, satria io ny foto-tsakafo itsika malagasy maraina atoandro hariva vary. Tokony zany mirohatra daholo ny manan-tsaina rehetra, ny manan-kevitra rehetrarehetra, ny olona tompona andraikitra rehetrarehetra mandinika ny amin'ny fomba rehetra ny hoe ahoana ny politika atsika amin'ity resaka vary ity. Manahoana ny vary eto Madagasikara afaka 10 taona, tsy hoe le anafatra 120 vonjy-tavanandro eo fotsiny akory, fa hoe afaka 10 taona. Manahoana ny foto-tsakafo malagasy mbola vary ihany ve? Inona no ampiarahantsika amin'izany vary zany? Inona no sakafo malagasy ratsy nify be io? Misy problème io? Manahoana ny vavon'ny malagasy am'le sakafo? Misy zavatra tokony ho amboarina be deabe zany, programme be anankiray no tokony ho atolotra ho an'ity firenetsika ity. Raha tsy resaka afa-tsy ny ara-tsakafo fotsiny, hoe ahoana no ahafahantsika am'izao sakafo tsy zarizary zao, 570 isan-jaton'ny malagasy mbola ao anatin'io. Ahoana moa ny resahany koa Monsieur Germain resaka fifidiananao zany? Sakafo hoaniny ara manahirana azy, manamora de rariny raha tsy mifantoka any izy. Tsy mifantoka any izy ary manamora le kolikoly. So de fananina atao koa le izy satria mora vidiana ve le olona rehefa ohatra ka tambazana vola kely, tambazana kely jirona koa, tambazambazana zavatra kely mba hifidin'ny kandidanao amin'ny fifidianana. Reny tena melohana ireny fihetsika ireny satria karazany fifidianana ankolaka ny safidy ny vahoaka mahantra. Tsy ao anatina resaka rafitra satria efa miresaka rafitra ianao. Rafitra anankiroa ny tena matetika ampiresaka moa zany am'izao fotoana zao. Eo ny resaka hoe fédéralisme, fa eo ihany koa ny resaka hoe état unitaire fort décentralisé. Fa ho an'ny antoko safidy Madagasikara misy rafitra afa tokony ampiarina ve eto Madagasikara sa ny ray am'ireo? Raha ohatra ka mampiasa an'ilay ataoko hoe fédéralisme tsika, inona ny mety ho effet an'izay ho an'ny Madagasikara? Raha mampiasa an'ilay état unitaire tsika fa décentralisé, inona ny mety ho effet an'izay? Mazava fa mizatra tsy nety
ny fitantanana nandritra izay fotoana izay. Satria tsy tafapetraka tsara amin'ny toerany ilay resaka décentralisation amin'ny endriny tena izy, fa lasa mivangongo aty andrenivohitra zany ny vola, ny fandaniana maro isan-karazany, zay ambokambony kely tsy lany aty zany vao iny aparitaka ary sy aria, ary mahatonga tsy fifandanjana ary na elanelana be loatra eo amin'ny renivohitra sy ny any amin'ny faritra. Ary mbola hijanonao amin'ny fanabeazany ihany ohatra zao ny mpampianatra mahay tsisy mety andeha any amin'ny faritra fa mivangongo eto Antananarivo daholo izy, de inona zavatra miseho? Rehefa atao mibaka de délibération any amin'ny faritra alatsaka. Raha ohatra ny neuf ohatra no afaka baka eto Antananarivo, ny any amin'ny faritra tsisy afaka ny ankizy, de alatsaka kely, ataovy 7 ataovy 6 de afaka ny ankizy. Zany zavatra zany tsy azo ekena, fa ny zavatra atao zany dia ny fampitoviana, ny fanabeazana, ny fampianarana eto anivon'ny nositsika te Madagasikara. Ka ny zavatra tiako tenenina teo zany de hoe tokony ampiarina ilay décentralisation tena izy. Ary ny safidy Madagasikara zany dia ny safidy ny amin'ny hoe tokony ampiarana, fa ampiveriko ihany ny fikoanam-pirenena no manapaka sy mandidy an'izay zavatra zay, fa raha ny izahay ao amin'ny safidy Madagasikara zany dia mametraka ny sorokhevitra ny amin'ny état unitaire ary ampiarina kosa ny décentralisation tena izy zany mba ahafahan'ny faritra zany mampandroso ny faritra misy azy ary tsisy itsony le zavatra iseho takany ankehitriny ohatry ny any amin'ireny fitrandrahana lehibe ataon'ny orinasa vahiny reny zany hoe tsy misy ny fijerena amin'ny faritra zany, tsy misy akory mba retombé ho an'ny vahoaka eo, fa dia lasa mandeha fotsiny le arena be, tsy hita makaiza ny vola, ny faritra ndraindray tsisy sekoly, tsy misy inona, tsisy hôpitaly, nefa eo akaikiny zany dia vola amina milliard de dollars mihodinao, ka zavatra ohatr'ireny zany tsy azo ekena kosa. Fangatahanay zany no hoe fifandanjana zany eo amin'ny renivohitra ihany, fa ny vola izay ampiasaina eny amin'ny faritra sy ny ety amin'ny renivohitra. Ary aoka ho fantatritsika fa ny renivohitra ny amin'ny malagasy rehetra ihany koa saika hitanao eto Antananarivo avokoa ny olona rehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra, misy ny manao fandrarahana eto Antananarivo, misy ny efa manana asa mihitsy eto Antananarivo, etc. Ka raha mandroso zany ny renivohitra, ny faritra rehetrarehetra koa dia mahazo tombontsoa amin'izany, kanefa tokony tsy atao zanak'ala hafa na le hoe tany lavitra andrina ny malagasy any amin'ny faritra rehetra. Zava-misy mantsy Andriamatoa Nirina Rakotoary John, hatramin'izay tsika état unitaire foana décentralisé, fa raha ho anareo antoko politika safidy Madagasikara zany, inona ny tokony atao mba tena hoe hipaka any fotony io resaka décentralisation io? Ny budget zay amenao amin'ny commune, amenao amin'ny fokotany kely any lavitra andrina any, zay le décentralisation. Ary zareo zany tokony manana fanapahan-kevitra koa ahafahany mampandroso ny faritra, fa tsy andro baiko foana avy aty Antananarivo. Zay aminay le décentralisation, satria raha miandry foana izy zany mibaiko avy aty Antananarivo de misy tsy mailaka tsara zany le fampandrosoana, fa lasa mifampiandriandry. Fa tokony amena fahefana ry zareo mampandroso ny faritra, amena budget ahafahany mampandroso ny faritra misy azy, mazava ho azy tsy maintsy misy ny tatitra sy ny fahampahafantarana ny aty amin'ny fitondrana fohibe, fa misy kosa zany fahalalahana kely amin'ny fahafahany mampandroso ny faritra misy azy amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny budget zay atokana amin'izany omena ny faritra any ambanivohitra any ohatra. Inona no mahatonga anareo safidy an'le état unitaire fa tsy ilay hoe province autonome na ataoko hoe le fédéralisme teo? Raha ohatra tsika ka malagasy de manana ohabolana maro be tsika namana Germaine amin'ny hoe firaisan-kina no hoe akanga maro tsy vakin'ambo, ka manino tsika ny hiparitaka fa tsy hitambatra iray etitsika miady, satria zavatra tiako lazaina any be de be ny firenena any ivelany no manao zay anam-potehana antsika ahafahany mihinana ny arenan-kibon'ny tany eto amintsika. Betsaka ange ny firenena izay manakorotany eto amintsika,
mba ampizarazara amin'ny malagasy mba hahafahany mihinana ary zarazaro anjakana fantatritsika zany ka aminay savita Madagasikara dia andaotsika hitambatra anankiray mba ho mafy hiady am'izany fahavalo tsy hita maso zany ndraindray moa efa hita maso le izy ka raha ohatra tsika miparitaka de tsotsotra kokoa aminy vao mamotika amin'ny Madagasikara sao tsika mieritreritra hoe ireo firenena vahiny reo de faly hoe iny Madagasikara fa tafita afaka tamin'ny fijaliana afaka sanatria misy ny mikendry ny apotika anao ka aleo malagasy hitambatra iray mba hananany hery anohitra izay mety fanapotehana eritreritra amin'ny fanapotehana na hanimbanany firenetsika. Resaka vahiny zay indrindra tsika Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune tany Mahajanga ny farany herinandro teo isan'ny miteraka adihevitra maro samihafa moa zany ny teny ataoko hoe kabary izay nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena androm-panjakana mpanao lalàna mahakasika an'ilay resaka karana mahakasika an'ireo vahiny sinoa hoe tsika tsy tokony hanenjika an'ireo fa gasy mitovy amintsika ireo. Manahoana ny fahitan'ny Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune an'iny teny izay nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena iny? Nampatsiara zavatra ray aloha le izy. Ilay tenin'ny ministra anankiray izay nanao hoe Mandela malagasy. Tindray ny karana de malagasy. Zany hoe apetrako ambonina zavatra mitovitovy zany ohatrany hoe dérapage zany ary zavatra iraisan'ireo zavatra anankiroa le dérapage ireo de tsotra zavatra ray iraisan'ireo dia nisy vahoaka marobe teo anoloan'ireo olona anankiroa reo ary misy ny olona rehefa manoloana vahoaka marobe ohatr'ireny de tsy mafehy tenany fa lasa etanimpo de milaza zavatra izay tsy mitombona na zavatra tsy fantatra etantan'le olona eo de mamoaka zavatra tsy fata-pehivina fa de miteny zavatra eo. Lazaiko anao zany ny eritreritro mikasika an'le hoe karana malagasy ny karana gasy zany. Karana gasy. Zavatra anankiray aloha na ahoana fanontaniana no rehefa manambady malagasy ny karana iray dia verezonjoa dia esorina tsy isan'ny fianakaviana. Lalàna eto amintsika zany. Zany ny eo amin'ny zareo zany. Raha ohatra zany misy karana anankiray ka hoe anambady malagasy de lan'ny fianakaviana izy tsy mahazo fanampiana intsony izy fa ohatrany hoe avoaka izy zany satria maninona le malagasy. Matoa ianao mametraka zavatra ohatr' zany tsy mieritreritra ny tenanao malagasy ianao. Zavatra anankiray izay. Fa ny zavatra misy de ahoana? Lasa ny karana kely anankiray 19, 20, 20 taona, 25 taona. Lalao fotsiny. Mandany zara ozy tsika vehivavy malagasy. Lasa de eny le vehivavy malagasy moa. Mila vola de eny zao. Rehefa tonga ny fotoana anambadian'le karana de inona no ataony? Ary iny fotsiny iriny le zaza malagasy izay efa simba ao anatin'ny fiarahamonina izay efa voatondrotondro fa makorel etc. Malagasy ve ianao de anao malagasy tahaka an'izany? Faharoa manarak'izay firy moa zany ny karana mampianatra eto Madagasikara 4% an'ny karana no any amin'ny lycée Galeny mampianatra, any amin'ny sekoly fanabeazana fototra mampianatra. Fa moa ve tsy eny amin'ny resaka varotra foana misy ahitantsika azy? Vidy zavatra izy any ivelany, vidiny ray arody amin'ny midiny 20 eto Madagasikara. Maka tombony, manambaka an'le vahoaka malagasy. Ohatra, firy zao ny karana no ao amin'ny urgentiste, ao amin'ny HGRA ohatra. Ka hoe miady mafy amin'ny fameloman'aina ny olona avy nanao accident na ohatran'izany. Firy isan-jato ny karana no mitsofoka eo anivon'le fiarahamonina malagasy tena mifametanana amin'ny malagasy amin'le fampandrosoana. Hoe andao tsika hiara-handroso ary mandray anjara zay. Firy isan-jato ny karana no mandeha makafako ohatra amin'ny maraina. Zany anie fampandrosoana ny firenena. Hoe eboera makafako iny misy karana makafako dia
mandroaka fako de mandefa an'ireny any Andralanitra. Firy isan-jato ny karana no ao anatin'ny sehatra varotra. Samy malala tsika fa de le io ny azy miinteresse azy. Eto Madagasikara misy lalàna. Raha ohatra misy karana tsy manara-dalàna de hiaran'ny lalàna izy. Ka zay indrindra vao saika anontaniako teo hoe fa ny mpampiasa vola ve tsy tokony hampiasa vola zany satria zay ny atongavany eto kosa ange? Afaka mampiasa vola izy. Afaka manao zay tiany izy, afaka mitoka-monina izy, afaka tsy manambady malagasy izy, fa tsy afaka antsoina kosa ianao hoe malagasy raha ohatra ohatran'izay toe-tsaina entinao eto amin'ny firenena. Na ahoana namana Germain, nisy teratany karana maromaro tao anatin'le IST. Ora vitsy fotsiny eny Tena anjavona. Tena anjavona satria maninona? Satria maninona? Zany ane manahirana be ane zany. Efa nanana raharaha ve ianao tamin'ny karana? Teo anivony zany fitsarana zany. Raha ohatra ka hoe ady tany io, de naresy ve ianao? Ny karana tompoko ny tompony kolikoly ary napiditra an'izany teto Madagasikara. De raisinareo inona zany ny tenin'ny Andriamatoa sy teny Rainarasoa? Efa teneniko teo hoe dérapage. Karazana dérapage etantany le vahoaka maro be teo anoloana teo. Zay fahitako azy ary raha nieritseritra raha mety nanenenany le zavatra nytenenany fotoana fohy tao aorianany tenenany azy. Fa misy ny olona etantany ny filoha teo aloha koa manao an'io. Rehefa feno vahoaka, vory vahoaka de mamoaka zay vetsivetsy-po de milaza fa hoe anao an'ry, anao antsia, ho tanterahantsika zao sy zao sy zao. Nefa tsisy ninona akory. Zany hoe misy olona zany tsy mahafetena amin'ny zavatra tantarainy rehefa vory vahoaka ohatr'izay. Any no isokajiko an'ireny zavatra voalaza ireny, fa ny fomba fijeriko kosa dia ny hoe malagasy marina ianao. Raha tena vonina entana ampandroson'le firenena amin'ny sehatra maro eto Madagasikara, malagasy ianao. Raha ohatra tena miaraka amin'le vahoaka malagasy, tsy manavakavaka fa tena hoe ny sinoa zao ny inverse mitranga. Ny sinoa tonga de manambady malagasy izy. Tonga ry zalava any de any de manambady malagasy izy de iny de iny de fa ny karana manava-tena kanefa izy miteny hoe tsy izy no miteny kosa aloha fa ny mpanina no miteny hoe malagasy reo. Aminay zany tsy malagasy reo. Tsy hoe fanavakavahana na inona fa hoe tsy mety handray anjara amin'le fiainam-pirenena, tsy mety handray anjara amin'le tena fanavotana amin'ny firenena, fa karazany fangalana tombotsoa fotsiny ihany no ametrahany an'le firenena zay zavatra tsy azo ekena. Efa miresaka panintsika zava-baovao isan'ny nafana tamin'ity herinandro ity ny resaka fikasana anovan'ny membre-ny ACC na mpikambany ACC avy ny zay solotena ny anteny miram-pirenena moa zany no marimarina kokoa. Anankiroa izy ireo no kasaina saika hoe anatanterahana fifidianana ho an'ny omaly fa saingy niemotra moa zany hoe nahemotra amin'ny fotoana manaraka, tsy rava fa nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fanapahan-kevitra irosona amin'izay fifidianana zay. Manahoana ny fahitana Andriamatoa Nirina Rakotoaridjanina filohan'ny antoko safidy Madagasikara ny fanapahan-kevitry ny anteny miram-pirenena io mikasa anovan'ny membre satria raha tsy diso dia mandat impératif ny mpikambana eo anivony ACC. Fikasana andika lalàna na andeha ao anaty barofo ny fahitana eo amin'ny safidy Madagasikara an'ireny. Ary rehefa nijerena hoe ohatra nisy fiverenan-dalana ny fikasana izay anatanteraka an'iny ny amin'ny hoe emotra amin'ny fotoana manaraka. Kanefa ny fanemorana an'izany de karazany efa fandresena kely ihany satria betsaka loatra le nanohatra, mafy be le tohatra le nanohatra ny fanapahan-kevitra iny mialohan'ny fanatanterahana azy de fomba fiady ny fitondram-panjakana koa na eto toerana na ny any velany ny hoe miembotra kely aloha na le hoe reculer pour mieux sauter. Ka hitantsika hoe nytoy ny raharaha tsy afaka hitentsika satria tsy consommer le acte fa niembotra izy. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana zany hoe tena anatanterahana izay dia mampanantenanao fa tsy maintsy aneo hevitra ary hiditra ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra maro mikasika an'izany ny atoko safidy Madagasikara. Mahitsy be le fanontaniako hoe misy fiovana ve zany eo anivony anteny miram-pirenena raha ny fomba fiasany amin'izao fotoana izao? Ny anteny miram-pirenena dia voatsokajy tao anatin'le voasary loha
izay no resantsika teny am-piandohana zay nampidirako any teny am-piandohana hoe zavatra efa alova hoe mbola ho atolotra ao indray ny zanako ao vady aman-janako ao tokantrano zany hoe ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao dia manery ny vahoaka malagasy iverina amy zavatra efa nalohany zay ange le zavatra manahirana be tsy hiditra am'le hoe iza manao an'izany hoe inona le biby manao zavatra ohatran'izany fa aoka kosa le vahoaka malagasy mba hajaina ny safidiny efa nalohany le rafitra le olona tao anatiny aza terena kosa iverina am'izay zavatra efa nalohan'izay ny vahoaka malagasy fa avy aleo izy anana ny safidiny hitondrany ny hoaviny sy ny politika hoentina hanarenana ilay Madagasikara vaovao iritsika sy andraindraitsika mafy eto amin'ny firenena. Fanontaniana efa napetrako taminao izy ty fa tsy somary mbola hiverina kely mahakasika ilay resaka fifanarahana iraisam-pirenena zay ataontsika io. Be dia be tsika moa zany am'izao miteny hoe tokony janona amin'ny tandrefana ihany, tokony ho any amin'ny BRICS indray, fa ho any antoko safidin'i Madagasikara tokony ho aizintsika raha ny lalana kizoratsika hoe ho any amin'ny Madagasikara vaovao. Safidy Madagasikara de efa nametraka aloha hoe tsy mety io sady tsy an'ny atsy tsy an'ny aroa io sady sady eny tsy an'ny atsy non aligné zany ngamba izy na hoe aleo ataoko mahitsy hoe ny sasany zany miteny hoe tsy tokony hiaraka amin'ny Rosia tsika fa tokony hiaraka amin'ny Européanina ihany, tsika ny sasany miteny hoe tokony hiaraka amin'ny Rosia fa zay mihitsy le fanovana tadiavina am'izao fotoana izao. Isika anie namana Germain efa niaraka tamin'ny Rosiana le fa tsy hoe tsy mbola niaraka de anjaran'ny vahoaka malagasy ny mandray ny conclusion hoe nanao ahoana le fiarahana tamin'ny Rosiana efa fian'ny Rosiana nge teto tamin'ny andron'ny tompoko lahy amiral Didier Ratsiraka efa nanana migy tsika efa nanana tanky be dia be tsika nomeny ny Rosiana tamin'izany viditsika tany amin'ny Rosiana ka laky Nikôvrena nge tsy vao zao fa efa ela ary niaraka tsara mihitsy tamin'ny Rosiana tsika de nanahoana le vokatra azo tsy hoe zava-baovao amintsika le izy efa niainana ary efa niaraka koa tsika tamin'ny tandrefana zany hoe frantsay ny marimarina kokoa fa amiko zany le fahaizanao hoe aizany tena azo ahoko tombotsoa am'reto PTF reto partenaire financier reto zany manahoana ny Rosiana ve manampy ohatra am'izany sy ampikarohana izany manampy very zareo ohatra am'izany resaka fahasalamana zany ohatra tsy hita mivaingana tamin'ny zavatra hita no resahako teo aloha fa ny zavatra hitako kosa aloha dia zareo tandrefana de ohatra ny nanampy foana fa zao niza tsy maintsy aka ny tombotsoany ny alehany eto fa tsy hoe anampy anao fotsiny hoe gratuitement hiaraka amin'ny tandrefana ianao aka ny tombotsoany izy manahoana fandehan'ny jono erako Madagasikara jono an-dranomasina maniry mafy ry zareo Union Européenne na aka an'izany raha tsy efa any aminy moa zany jono an-dranomasina manahoana ry zareo Rosiana maniry ny fitrandrahana ny arena kibony tany eto Madagasikara manahoana ny Amerikana manahoana ny base tuléaire ohatra tena najanona ve zany sa mandeha tsy moramora ve sa zany anisan'ny fanavaozana satria tolona natao zany ka ny zava-dehibe ngamba de tsy hoe hiaraka amin'ny tandrefana na hiaraka amin'ny tatsinanana fa hoe ahoana ny ahafahako mahazo tombotsoa ahafahako mampandroso ny fireneko araka ny tokony izy misy fandiniana be zany hoe aizany tena misy fanampiana zany hoe tamin'ny taloha ve ny Rosiana nanamboatra ny lalana ohatra ny Union Européenne ohatra ny manao lalana betsaka ohatra mandanjalanja tsika fa ny zava-dehibe zany de ny hoe tokony tsy afaka ao-tsainao hoe olaky ny anjarany kory eo na ny tandrefana na ny tatsinanana anjaranao zany le hoe mametraka an'le politikiany hoe gagnant zany hoe win-win zany hoe raha miaraka amin'ny tandrefana tia meko azy de inona mba azoko any raha miaraka amin'ny tatsinanana de ohatran'izay koa inona no meko azy mba azahoako an'le zavatra ohatran'izao any aminy ohatra zao ny resaka fitrandrahana manana fitaovana ary fomba be ohatra ny zareo Rosiana fitrandrahana rena kibony tany ohatra hoe tena ilain'ny Madagasikara zao zany fa aoka kosa tsy andebarana le izy hoe tonga ny Rosiana de hitrandraka de andefa fotsiny any ampita fa ahoana ny vahoaka malagasy zany foana le izy ohatrany hoe tonga ny olona makany atsika de lasa mandeha
zay le zavatra tsy azo ekena fa tombontsoa ambonin'ny firenena no jerena manahoana le vahoaka koa raha mpitondra ianao ka tsy manana an'izay réflexe zay ohatra hoe raim-pianakaviana ianao mananjanaka madinika maro ianao ho vitanao ve mijery an'ireo zanakao hoe tsy misakafo ka raha izay toe-tsaina zay no entinao amin'ny mampitatana amin'ny mampitondra anao a miteny ianao a namina Germain fa tsy maintsy mahita vahaolana ianao an'ity fireneny ity satria tianao le vahoakanao ka eo raha tianao ohatra ny fitiavanao ny zanakao ny vahoakanao a tsy maintsy mahita ahoana ny zanakao mahita vahaolana ianao ka ahoana ny vahoakanao tsy ahitanao vahaolana ohatra ny tompoko lahy Muammar el Kadhafi zao tsy nanamboarany trano mihitsy ny ray aman-dreniny fa ozy izy hoe raha tsy efa tapitra mahazo trano ny vahoaka libianina ray manontolo zay avy manao trano anareo zany anie fitiavana anie zany ary namonona n'indrangah iny anie fitiavana vahoaka manao plein any Libye tamin'ny andron'ny Kadhafi zay tianao omena mamekely ianao ohatra hoe 5 000 ariary na 10 000 ariary plein tomobile mahazo trano ny vahoaka ny mpivady vao mahazo vola mahazo trano fa eo le mpialona eo le sopatra eo le mpisotasota dia zay ny anisan'ny namonona azy satria mandeha ka le fanaovana politika manahirana be mety ny ataonao misy manenjika ianao tsy mety le atao misy manenjika ianao inona ihany zany no atao io zao tany Venezuela ny kidnapendrarano filoham-pirenena inona zany hoe démocratie de iza zany mba niteny tamin'ireny manahoana ny ONU manahoana zany ONU zany hoe filoham-pirenena en exercice zao anao kidnapenina firenena hafa totra ny mangingina tsisy miteny manahirana be zany le tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao ary mila fitandremana fahaizana mandanjalanja ka ianao teo ny teny hoe tandrefana zata tsy nana manahirana be fa rehefa tombontsoa ambony ny vahoakanao no apetraka eo ambony latabatra hoe sao de mba tsy mety kosa sao de mba tokony ohatra zao kosa fa vahoakanay ne ohatra n'izao eto amin'ny firenenay ne le arena rehefa mahay ianao miady varotra n'le win-win dia zay aloha ny zava-dehibe fa ny hoe fitondram-panjakanao en sécurité amin'izao tontolo zao sarotra be sarotra be hoe avy koa ny eto Madagasikara de ho avy ry de afaka hiaro tena ve tsika manahirana be fa de hoe mandra-pa eo amin'le toerana dia tokony jery ianao tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy ihany ary manahirana be koa io rehefa ohatra ka manomboka mijerijery mipaosinao anao paosinao nijerenao fa tsy le tombontsoa ambon'ny firenena satria voasaringotra tsy aroa ianao rehefa manomboka mijerijery an'io paosy io ary lasa asa mahatsiravina be le filoham-pirenena fa rehefa mahitsy ianao mijery ny vahoaka anao mijery ny fahamarinanao asa tsara anie zany Germain zany hoe mitady vahaolana ho an'ny vahoaka anao mitady vahaolana ho amin'ny firenenao aiza ianao nahita zavatra tsara ohatra zany fa raha vao miditra amin'le lalao mandraindray volatsy mandraindray fanomezanatsy eo amin'ny fendohan'ny farany satria voafatotra ao ianao tsy tafavoaka intsony ianao ary ny FFKM zao miantso an'ireo FJKM manana toerana ambony hoentina mbavaka ireo olona ireo satria ahoana fantatry ny FFKM tsara fa misy piège be dehibe ao anatin'ny fitondram-panjakana io ka mila hoentina mbavaka ireny olona ao anaty manana toerana ambony reny mba tsy ho tratra mifakam-panahy mba tsy ho diso lalana fa mba hibanjina ary hijery ihany ny tombontsoa ambony ny firenena eny ary ararotiko faraparany ny makasika ny tontolo ny fanabeazana satria mpanabe ianao raha ny zava-misy moa zany de hoe taona fahatelo no faripahaizan'ny vahoaka malagasy nasokajiana azy ny mpandinika fiarahamonina moa miteny hoe ohatrany toetrana zazakely ny toetrany vahoaka malagasy zany hoe le mangataka fa tsy le miasa inona tokony hoaratsika an'izay zavatra zay raha ny fahitana Andriamatoa Nirina Rakotoaridjanina ama-panabe anao le resaka fanabeazana fampianarana sy ampikarohana ireo no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra ahafahana mandresy ny fahantrana apetrakatsika izay iza moa zany no manao ny programa mpampianarana
eto amin'ny firenetsika. Zany de efa mampanontany tena. Misy ny vinavina zao ny atoato hoe foanana ny diplôma CEPE. Tsy pahanay zany aloha ny antony de ity. Io mba diplôma ananan'ny olona any ambanivohitra. Hoe CEPE de nijanona. Raha foananao CEPE de be de be ndray zany malagasy tsy anana diplôma intsony. Satria izy tsy afaka hanohy noho ny amin'ny resaka arabola any amin'ny BEPC na any amin'ny bac fa mionona eo zany ny fianakaviana hoe manana CEPE le zaza de lasa mandeha amin'ny resaka fambolena na amin'ny resaka fiompiana ohatra. Ka eto zany de efa tsy pahanay le fikasana amoanana ny diplôma CEPE. Ny problemana ny olana goavana eto amintsika dia nobadoina koa nge le vahoaka malagasy. Satria amiko aminay safidy Madagasikara tsy programa entina hampandroso ny firenena io programa ampiarina eto Madagasikara. Ohatra indrindra eo am'le hoe d'expression française, fianarana d'expression française, anglais, français, ao daholo ty anina rehetrarehetra ty. Manahoana ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ministera am'reny sekoly tsy miankina izay ohatrany mitombo maro be tato ato. Rehefa tena jerenao nefa le zaza tsy njery kely amin'ny teny vahiny, tsy makaiza no zavatra hainy mandritry ny taona, mandritry ny roa taona, le TPS de aveo mandeha ny PS any am'zeza, tsy hita zay tena hoe ahoana fandeha ankajy, ahoana fandeha mianatranatra récitation amin'ny teny vahiny eny le zaza, tsy tena hita zay lozy fota. Miantso ny tompon'andraikitra zay mba hanao fitsirihana anara-maso ho an'ireny sekoly reny, satria be de be ny sekoly eto Madagasikara tsy misy akory ny olona manana mari-pahaizana na ny fahafahana mampianatra fa tonga de manakanakana sekoly fotsiny etsy sy eroa dia manangana sekoly dia hoe sekoly hono zany. Ka misy andraikitra lehibe amin'ny ministera am'ireny satria anjara ny manara-maso an'ireny mba tsy totongana ny niveau amin'ny vahoaka malagasy fa tena malagasy afaka tsara hiatrika ny fanadinana ofisialy zay apetraky ny fanjakana ary afaka hiroso amin'ny antanatohatra rehetra hitondra azy any amin'ny université ao anatin'ny parcours scolaire le akizy zany. Zay aloha zany zavatra tiako hosarihana ansaitsika hoe tandremo fa be de be ny sekoly izay misokatsoka-poana zany mahazo alalana ihany. Fantatritsika le kolikoly misy mandeha ny kolikoly de hoe mahazo alalana manokatra sekoly arisy aria dia tsofi koa zanakatsika dikan'izany zany de badoina ilay zaza malagasy. Aiza ny kolotsaina malagasy eo anivon'ny fampianarana, aiza ny resaka civisme eo amin'ny fampianarana, aiza ny fahampahatarana ohatra ny resaka géographie sy ny rehetrarehetra eto Madagasikara. Matetika programa avy any ivelany zany mandeha any fa ny tena momba amin'ny Madagasikara, ny tantara tamin'ireny tolom-panafahana 1770 tantaran'ny malagasy reny, ahoana reny tsy ampidirina any anatin'ny programa Ngariny tsy any anatina programa tsony am'zao. Tsy hitantaratra tsony reny fa zavatra hafa no hitany namana Germain fa izay zany de mampirisika ny famerenana an'ireny kolotsaina malagasy, ny tantara tena malagasy. Misy le boky kely hoe Lala Sonoro iny ny anaranay tamin'ny tany amin'ny EPP. Tsara be iny tokony averina fampiasaina an'ireny ary ny fianarana teny frantsay zany de misy an'le ina moa le boky kely méthode Bacheur, iny zany tokony averina satria tsika koa malagasy tsy afaky ny hoe iolokolona eto Madagasikara ihany fa tsy maintsy manana tenim-pirenena afitsika afahantsika mifanerisera amin'ny any ivelany, afahantsika miady amin'ny any ivelany zany hoe eo amin'ny resaka ohatra arabarotra ohatra resahana na eo amin'ny diplomatie na resaka hafa raha tsy hainao ny teny vahiny ahoana ny afahanao ifanehatra aminy ohatra fa tsy ny teny frantsay ihany fa ao koa ny teny anglisy. Ny teny anglisy zay anisan'ny teny ampiasaina be indrindra manerana zao tontolo zao, entanina ihany koa ny ao amin'ny mpametraka ny programa zany apiditra ny teny anglisy fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenetsika ny ahaizan'ny zanaka malagasy ny teny pirenena vahiny maro satria
anisan'ny arma lehibe anankiray koa iny zany ahafahany miatrika amin'ny fiainana sy miditra ao anatin'ny tontolo fandrarana amin'ny eto amin'ny firenena. Mankasitraka Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune, nenay moa tsy boucher ny anarana tamin'izany fa toa de parler toa de parler sy ny kingavola rosovola garabola. Eny ary tapitra ny fandarantsika mazakazaka be ny fotoana Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune, inona no afatra hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy indrindra mahakasika ilay resaka fokoanam-doam-pirenena izay ho tanterantsika afaka tsoatsy satria raha tsy diso ny daty nomeny avy eo anivon'ny FFKM manomboka amin'ny 7 volana Jona izao no tena iroso ao anatin'izay fakakevitra ny foton'izay ny FFKM. Voalohany indrindra aloha faranako kely amin'le resaka misy blague kely nampianarina anay tamin'izay mbola tanora zany de mety efa hainy namana Germain le manao hoe ny caïman d'Avoy, ny crocodile da izy koa, ny lézard da mbola zanakanakavany. Izay zany nohatra ny amaritako an'le système hoe lasa ny caïman misosoka indray voay, eo indray ny crocodile. Crocodile da mbola izy koa. Da mbola izy koa. Ka ny zavatra tiako resahana amin'izay blague kely zay zany de hoe ady be, ady tena mahery vaika no tsy maintsy atao amin'ny tokony andravana an'le rafitra eto amin'ny firenena. Ary ny fokonan-doam-pirenena dia occasion iray ngeza be ahafahantsika mamarana ny tolona izay notanterantsika tamin'ny taondasa. Zany hoe manentana ny vahoaka malagasy manentana ny tanora rehetrarehetra izay nitolona tamin'ireny taondasa reny tsy ravoravo-tanana fa hijoro toy ny olona iray ary ianao rodo be makany amin'izany fokonan-doam-pirenena izany amarana ny tolona izay efa matimatesantsika. Eo ny sehatra ray lehibe ahafahantsika mitondra le zavatra nitakitsika teny an-kianja ary tsy misy afaka hanohitra izay zavatra rehetra tapakitsika eo anivon'izany fokonan-doam-pirenena zany. Ka aza miravoravo-tanana ary mameny fotoana zany amin'ny 7 volana Jona ho avy zao tongava maro fa io ny fotoana iray ahafahantsika mamarana ny tolona eto amin'ny tany sy ny firenena. Mankasitraka indrindra ny Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune, filohan'ny antoko safidy Madagasikara nanaiky ny fanasana tao anatin'ny fandarana dinika tamin'ny ity androany ity zava-dehibe izay nitondranao ny fomba fijery ny antoko ny faneho-kevitra mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao zay satria azo lazaina hoe valala voatangy ihany vahoaka malagasy raha mijery an'ilay zava-misy amin'izao fotoana izao. Alaiko kely le blaguenao farany teo iny angamba raha toko hoe banky tokana zany ny fomba fijery ny vahoaka malagasy azy ankasitrana tanteraka zay hoe fitondrana fanazavana mahakasika sy ny zava-misy eto amin'ny firenena izay. Tapitra ny fandarantsika tompoky lahy sy tompoky vavy ampatsahivina hatrany fa Andriamatoa Nirina Rakotoary Jaune, filohan'ny antoko safidin'ny Madagasikara no sady mpanabe ihany koa no vahiny ny fandarantsika tamin'ity androany ity ankasitrana feno ianao mpanaraka mpijery ny fahitalavitra mpanaraka tamin'ny alalan'ny onjam-peo izao fandarana izao Germain Menjanary moa zany raha hoan'ny radio no eto amin'ny fanolorana mankasitraka indrindra président de mirary soa amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.